fitiavana raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka azy eo omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izao efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany, fa mindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Ko ambarary, fa voavela ny elokareo ny anarany masina, ko samy amin'ny derany tompo. Petraka amin'ny fifalianantsika noho ny amin'izany famelan-keloka azy nomeny ny tompo antsika izany. Hiomana amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra isika, ka iaraintsika ny hira 427 ny andininy voalohany ao amin'ny fiarahana FFPM, ary ao anatin'izany no hiomana ireo hamaky ny teny sy vavaka. Amaky sy haino ny fivaky ny soratra masina sikariavana. Izany dia hitantsika amin'ny Deuteronomia. Deuteronomia toko 10, ny andininy 12 hatramin'ny andininy 7. Deuteronomia toko 10, ny andininy 12 hatramin'ny andininy 7. Ovakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ankehitriny ry Israely io, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao, afa-tsy ny atahatra ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra, ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalany izay andidiko anao anio, mba hitasoa ianao. Indro an Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no ny raketany fitiavan'i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy, mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka amin'izao anio izao. Koa forao ny fonareo
fa aza mafiatoka intsony ianareo fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avondrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, izay tsy mizaha tavan'olona na mandray kolokolo. Manome rary ny kamboty sy mpitondra tena izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava ny vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Amen. Epistily ho an'ny Hebreo, toko 9, raisitsika amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Hebreo toko 9, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Izany dia milaza ny fampitahana ny fanompoam-pifavahana tao amin'ny tabirina kely araka ny lalàn'i Mosesy sy ny any an-danitra. Ary tamin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotoany, manana mpisorona be toy izany isika, dia rehefa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra ny an-danitra, mpanao fanompoam-pifavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabirina kely izay naorin'ny Tompo, fa tsy olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena ka natitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manakaterina koa izy. Ko raha ety ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna, dia ireo manao fanompoam-pifavahana amin'izay endrika sy aloko ny zavatra ny an-danitra, tahaka ny natorin'Andriamanitra amin'ny Mosesy rehefa hanao mitabirina kely izy. Fa hoy izy, tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao amin'ny tendrombohitra ny zavatra rehetra. Fa ankehitriny efa mahazo fanompoam-pifavahana tsara noho an'ireny izy, dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Izany dia hotohizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio toko 7:20 ka ny andininy 9:20 hatramin'ny 9:20. Hotsenaitsika eo am-pitsanganana izany filazantsara izany. Filazantsara araka ny Matio toko 7:20 ka ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesoa. Lozanareo mpitarika jamba izay manao hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo tena izy. Ry adala sy jamba iza ny lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa raha misy mianina amin'ny altara dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia haningo tena izy. Ry jamba iza ny lehibe, ny fanatitra sa ny altara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany izay mianina amin'ny altara dia mianina aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Lozanareo mpanoron-dalàna sy fariseo, pia tsara velatsy, fa mandony fahafolony sy lila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindra-po ary ny finoana. Ireto tokony nataonareo nefa tsy tokony navelanareo ireroana. Ry mpitarika jamba, tatavanareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanoron-dalàna sy fariseo, pia tsara velatsy, fa diovinareo ny voan-kapoaka sy ny lovia nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin-kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny voany. Lozanareo mpanoron-dalàna sy fariseo, pia tsara velatsy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay mitseho tsara tarehy ivelany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Amen. Ray masolo manasipisinana amin'ny fahamarinana ny tenenao amin'ny fahamarinana. Amen.
Miavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany, ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao, tompony fiandrianana rehetra ianao. Misaotra anao indray izay fa tompony lehibe ho anay, ny mahare ny teninao sy mandray ny afatrao amin'izao alahady voalohan'ny taona izao. Hamaky vakiana indray ity taona vaovao ity. Mankasitraka tompo fa Andriamanitra mbola misahirana aminay ianao mba hanananay fiainana dia fiainana be dia be ao amin'i Jesosy Kristy, dia ao amin'ny teninao ny tovozony izany rehetra izany. Koa raha hotoriana aminay ary ny teny dia hialo lalana anay amin'ny mpanomponao ny fanahinao, ampita izay afatra avy aminao. Izay kosa sokafo ny fo saina ny fanahinay, handraisanay izany hatanteraka ny teny eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny Hebreo 9, ny 1 ka hatramin'ny 9 izay efa novakiana tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Hebreo dia milaza ny fahambonian'ny fanekena vaovao. Raha vao miresaka ny fanekena vaovao isika dia milaza ny amin'ny Jesosy Kristy izany, dia ilay tonga nofo tety amin'izao tontolo izao. Amin'ny fomba maro no anehoan'ny bokin'ny Hebreo izany fahambonian'ny Kristy izany. Rehefa ampitahina amin'ny mpaminany dia hita fa Jesosy Kristy no ambony. Ampitahainy bokin'ny Hebreo amin'ny anjely, hita ny fahambonian'ny Jesosy Kristy. Ampitahaina ny amin'ny fisoronana izay natao tao amin'ny fanekena taloha, dia miavaka ny asa fisoronana izay nataon'ny Jesosy Kristy. Ary eto indrindra mahakasika an'izay mampisorona be any Jesosy Kristy izay. Jesosy Kristy mpisorona be, mihoatra noho ny mpisorona be teo aloha. Ny antony dia satria i Jesosy Kristy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Jesosy Kristy mpisorona be eo ankavanan'Andriamanitra. Voalohany, mpialoha lalana antsika ao amin'Andriamanitra. Mpialoha lalana antsika ao amin'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny 2. Andeha iarahantsika rehetra mamaky ny Hebreo 9, ny 2. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taperina kely izay ahorin'ny Tompo.
fa tsy olona. Eto dia ambaran'ny soratra masina fa i Jesosy Kristy dia eo ankavanan'Andriamanitra ary inona no ataony? Manao fanompoam-pivavahana amin'ny tabernakely izay tsy nataon'olona, tsy nataon-tanana fa izay tena tabernakely. Inona tokoa moa ny tabernakely? Ny tabernakely dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra tany amin'ny fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra. Rehefa natsangana ny tabernakely dia io no maneho ny fanatrehan'Andriamanitra ary nanomboka teo no nanaovana ny asan'ny mpisorona noho ny fanatrehan'ny ilay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tabernakely dia nanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra. Ka raha lazaina zany eto hoe i Jesosy Kristy manao fanompoam-pivavahana amin'ny tena tabernakely dia dikan'izay dia zao hoe mivavaka sy manao fanompoam-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ilay Andriamanitra manatrika azy mivantana no ataon'i Jesosy Kristy any an-danitra. I Jesosy Kristy zany mialoha lalana antsika sady eken'Andriamanitra hanatrika azy mivantana amin'izay fanaovana fanompoam-pivavahana izay. Dikan'izany dia zao hoe ny fanompoam-pivavahana izay notanterahan'ny zanak'Israely tany anefitra dia santatry ny fanompoam-pivavahana izay ho ataon'i Jesosy Kristy any amin'Andriamanitra ray rahatra izay. Ny zanak'Israely moa tsy nahafantatra an'izany fa isika ankehitriny amin'ny alalan'ny bokin'ny Hebreo no ampahafantarin'Andriamanitra fa i Jesosy dia manao fanompoam-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra ary manatrika azy Andriamanitra santatry ny fanompoam-pivavahana izay ho tanterahantsika rahatra izay. Ry havana, ny soratra masina eto dia miteny antsika amindray mialoha lalana antsika amin'ny fanaovana fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra any an-danitra i Jesosy Kristy. Inona tokoa moa no ilana an'izany eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny finoantsika? Ny ilana an'izany dia zao: fampaherezana sy fampandrosoana ny finoanantsika. Mialoha lalana antsika mba hahafahantsika mandroso bebe koa amin'ny fanaovana fanompoam-pivavahana ety an-tany i Jesosy Kristy. Ny antony dia zao: ay zany ny fiainantsika ety an-tany dia anaovantsika fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra ho santatra ilay hatra izay hiarahantsika amin'ny Jesosy Kristy eo anatrehan'Andriamanitra ka hanatrika an'Andriamanitra mivantana isika hanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra. Fa naninona tokoa moa zany ny bokin'ny Hebreo no miteny an'izany sy mampianatra an'izany? Nampianatra an'izany ny bokin'ny Hebreo satria tamin'ny fotoana izay nanoratana ny boky dia tsy sahy ny vavaka ankariary ny olona, tsy sahy ny vavaka tany amin'ny sinagoga, menatra ny olona, natahotra ny olona satria nisy ny fanenjehana tamin'izany fotoana izany. Noho ny tahotra tao anatin'ny olona dia nieritreritra ny olona hoe aleo zay tsy andeha hivavaka ho any am-piangonana fa aleonay mivavaka ety an-trano ihany, ety koa mba hitan'Andriamanitra. Ary zay na tonga ny bokin'ny Hebreo nanoratra hoe tsy mety zany, mivoany amin'ny tranonareo fa manatona ny sinagoga ka mivavaka amin'Andriamanitra any amin'ny sinagoga. Ary zany koa ry havana no ampahatsiivy ny soratra masina antsika. Indrandray koa ny olona mieritreritra amin'izao andro iainantsika izao fa na dia tsy mandeha ety am-piangonana na mivavaka any an-trano dia hitan'Andriamanitra ary manatrika eo Andriamanitra. Tsia! Ary zany no ampahatsiivy ny soratra masina eto hoe mila verina indray amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra isika ka manatona ao an-tranon'Andriamanitra. Ary rehefa miangona ao an-tranon'Andriamanitra isika dia mivory manao ny fanompoam-pivavahana. Dia ny fanompoam-pivavahana izay tanterahantsika ety ambony tany dia santatra ilay fanompoam-pivavahana ho ataontsika any an-danitra rahatra izay rehefa hanatrika an'Andriamanitra mivantana isika. Nampaherezina ny fiangonana, nampahatsiahivina ny fiangonana fa tsarovy iny Jesosy Kristy ilay tety aminareo, ilay tety ambony tany eo anatrehan'Andriamanitra izy
manao fanompopovavahana izy, manao fanompopovavahana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fahafenona. Ny olona izay manao fanompopovavahana ity ambonin'ny tany ihany no hanao fanompopovavahana any an-danitra rahatr'izay eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahatanterahana, ka ho hitan'Andriamanitra sady hahitan'Andriamanitra amin'izany. Ary zany ry havana no ampaherezana antsika indray amin'izao fiandohan'ny taona izao. Andeha antsika hanao vaindohan-drara, hanao zava-dehibe, hametraka amin'ny fiainantsika, hanao fanamby isika. Fa raha makivaky ity taona vaovao ity, aza mieritreritra fa vita any anatin'ny tokantrano ny fanompopovavahana. Marihana tsara manko no atao eto fa ny ataontsika ety am-piangonana fanompopovavahana. Fa ny atao any an-trano, inona no atao any an-trano? Vavaka ilay atao any an-trano. Ny atao hoe fanompopovavahana dia isika avy any amin'isa tokantrano miara-miombona amin'ny toerana iray, manandratra tononkira sy vavaka miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no atao hoe fanompopovavahana eo anatrehan'Andriamanitra. Raha ohatra zany ka mbola isika ao anatin'ny tokantrano ihany no misy miteny hoe andao tsika hivavaka, andao tsika hihira, inona ny anarany? Inona ny filazan'izay? Vavaka zany. Ka raha eritreritra zany ianao hoe miladitsika tsy ho any am-piangonana fa vitaitsika ato an-trano ny fanompopovavahana. Mety sa tsy mety? Tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ny antony dia satria fanompopovavahana no ataontsika. Ny fanompopovavahana izay ataontsika dia ny olona tsirairay avy any amin'isa tokantrano mivoaka ny trano miditra ao am-piangonana. Ary rehefa tafiditra ao am-piangonana ny olona dia miray feo, miray saina, manandratra ny hira fiderana sy ny vavaka ho an'Andriamanitra. Izany no atao hoe fanompopovavahana. Ary zany no ampaherezana antsika. Aza vela hisy na inona na inona mandritra ity taona ho diavintsika ity, ho ataonao sakana, tsy ahafahanao hanompo an'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Ny fahazotoana amin'ny fanaovana fanompopovavahana no takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto. Jesosy moa zany ambaran'ny soratra masina eto hoe iza tokoa moa zany miara manao fanompopovavahana amin'ny Jesosy any an-danitra? Iza no miara manao fanompopovavahana amin'ny Jesosy any an-danitra? Ny anjely. Ny anjely, ireo no miara manao fanompopovavahana amin'Andriamanitra any an-danitra. Dia tahaka izany ihany koa no ampahatsivana antsika sy ampaherezana antsika dia zao hoe andeha tokoa tsika hieritreritra hoe raha ny olona izay tsy zatra miombona manao fanompopovavahana miaraka amin'ny namany ety am-piangonana, ho hainy ve zany rehefa tonga ny an-danitra izy? Tsy hainy zany. Satria ny mahazatra azy dia zao hoe za sy anina ihany no miara-mivavaka dia ampy anay zany, ary raha eo ianina dia ahoana? Any an-danitra nefa mety any ianina. Tsy ho hainao zany miaranao fanompopovavahana amin'ny olona hafa ivelan'ireo olona mahazatra anao ireo, raha ohatra ka tsy zatra manao fanompopovavahana ho an'Andriamanitra ity anatin'ny fiangonana isika. Andeha moa jerentsika ny bokin'ny Deutéronomie teo. Ahoana ny filazan'ny bokin'ny Deutéronomie azy? Deutéronomia toko faha 12:12. Ny 12:12 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ankehitriny ry Israely eo. Ny takin'ny tenin'Andriamanitra dia zao hoe tsy betsaka ho ny soratra masina ny zavatra takina amintsika. Zao ihany. Betsaka zany sa maro? Izao ihany
dikan'izany dia zao hoe ny ahatonga atsika sy ny anatanterantsika fanompona an'Andriamanitra amin'ny fontsika, amin'ny fitiavantsika ny takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Fa maninona no takin'Andriamanitra izay? Ny 7:12 Deuteronomia 7:7 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Hitandrina ny didin' Jehovah sy ny lalàny mba hitasoa ianao. Rehefa tonga ny fotoana tahaka izao, mifampiarahaba, mifampirarisoa, tononona avokoa ty karazana teny maro samihafa, ilazana fahasoavana amin'ny olona anankiray. Kanefa dia izao, misy olona no tononona tamin'ny soa, no tononona tamin'ny fahasoavana, kanefa tsy manatanteraka an'ilay takian'i Jehovah Andriamanitra amin'izy. Sady tsy tian'i Jehovah izy, tsy manompo azy izy, tsy mankatony sitrapony izy. Dia ho tanteraka amin'izany ny olona zany ve ny fahasoavana izay nitononona taminy? Tsia. Ary zany no ampiomanana antsika ety ampiandohan'ny taona. Ety ampiandohan'ny taona zany tsika dia ampahatsiahivin'ny soratra masina hoe ny tenim-pahasoavana rehetra izay nitononona taminao dia ny fanekenao hanompo an'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra no ahatanteraka izany rehetra izany eo amin'ny fiainanao. Andeha vakitsika ihany Deuteronomia 7:14 amin'ny anaran'ny Tompo. Indro an' Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo. Ity moa fampanantenana, fitahiana. Fampanantenana fitahiana natao tamin'ny zanak'Israely raha manaiky hanompo an'Andriamanitra izy. Ary zany ihany koa atao amintsika hoe maneke hanompo an'Andriamanitra, maneke hivavaka amin'Andriamanitra. Fa ny fanekentsika hivavaka amin'Andriamanitra dia santatry ny fifaliana sy ny fiadanana izay anokafan'Andriamanitra ny lanitra, androtsahany fitahiana ho an'ny olona izay manompo azy no ihany koa isantarantsika sahady ilay fanompom-pivavahana any an-danitra izay nosokafan'i Jesosy Kristy nidirany ao amin'ilay tabernakely tena izy tsy nataony tanana ary manatrika an'Andriamanitra mivantana. Izany no fitahiana sy fahasoavana lehibe indrindra ho an'ny olona izay mazoto amin'ny fanompona an'Andriamanitra sady tia azy. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masinantsika eto dia izao: Jesosy Kristy mpisorona be eo ankavanan'Andriamanitra. Faharoa dia izao: mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Iverina amin'ny bokin'ny Hebreo isika. Hebreo 9:5. Hebreo 9:5 ny andininy 9. Hebreo 9:5 ny andininy 9 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny efa nahazo fanompom-pivavahana tsara noho ny an'ireny izy. Panalalana fanekena tsara lavitra i Jesosy Kristy. Panalalana amin'ny fanekena tsara lavitra. Teo amin'ny fanekena taloha, ny mpisorona be dia notendrena hanao fanatitra ao amin'ny efitra masina indrindra tao amin'ny tempoly. Rehefa handeha hanao fanatitra ao amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona be dia mitondra ranon'olahy na ranosilahy. Io efitra masina indrindra io tsy azo idirana fa tsy ndray mandeha isan-taona ihany. Rehefa miditra ao zany mpisorona be sady mitondra ny fahotany eo anatrehan'Andriamanitra no mitondra ny fahotan'ny vahoaka mibebaka
eo anatrehan'Andriamanitra. Ny an'mpisorona be zany tamin'ny fanekena taloha rambiby no entiny. Avy eo koa ilay mpisorona be mihitsy no mpanota eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy Kristy kosa nefa dia tsy mba tahaka izany. I Jesosy Kristy ilay mpisorona be sady tsy nanana fahotana, ary rehefa nitondra ny fanatitra dia ny rany no nentina ho fanadiovana ny fahotan'ny olona. Izay zany no mahatonga an Jesosy Kristy miavaka ary hafa no ny mpisorona be rehetra izay ny fandimby tany amin'ny fanekena taloha. Jesosy Kristy mpisorona be nanatitra fanatitra ny tsy nitondra ny ranosy lahy na ny ranondry lahy ho fanafahana ny fahotan'ny olona, fa ny tenany ny rany no natolony ho fanatitra hamonjena ny olona. Rehefa mamaky ny soratra masintsika ny am' Jesosy Kristy dia i Jesosy Kristy zany sady fanatitra Jesosy Kristy satria ny tenany no natolony. I Jesosy Kristy ihany koa sady mpanao fanatitra, nanatitra ny tenany izy. I Jesosy Kristy ihany koa no ilay altara nanaterana fanatitra. Inona moa ny dikany hoe altara? Teo amin'ny tenany no nanoloran'ny fanatitra fanadiovana ny olona. Ry havana, ny soratra masina dia mampahatsiahy atsika indray fa Jesosy Kristy no mpanalalana atsika ao amin'Andriamanitra. Tsy misy mpanelanelana eken'Andriamanitra afa-tsy Jesosy Kristy. Ekeo mpanelanelana anao amin'Andriamanitra i Jesosy Kristy. Raha makivaky ity taona vaovao ity indray isika, avereno amin'ny fivavahana marina amin'ny Jesosy Kristy ny fivavahanao. Jesosy Kristy ilay fanatitra tsara lavitra, raiso ekeo amin'ny fiainanao izy, mba haneken'Andriamanitra hamela ny heloka rehetra vitanao tamin'iny taona lasiny. Avelao hiara hivalona amin'iny taona lasiny ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra izay vitanao ka tsy nanekenao an'ilay Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay altara ho isika. Ento eo amin'ny Jesosy Kristy izay rehetra manavesatra anao raha makivaky ity taona vaovao ity ianao. Inona no mety manavesatra anao? Aditsaina, ahiahy, tebiteby, tahotra, olana saribahana, fahoriana, fanenjehana, aretina, sy ny sisa. Atero amin'ny Jesosy Kristy zany. Raha manaiky anatitra ireo olana sy izay rehetra mety manavesatra anao, am' Jesosy Kristy ianao, efa nitondra an'izany Jesosy Kristy. Nanamaivana atsika am'izany rehetra izany no antony nidirany Jesosy Kristy ao amin'ny tabernakely tsy natao tanana. Izany no nahatonga an' Jesosy Kristy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, hanala izay rehetra manahirana anao. Ary zany no vahaolana omeny soratra masina. Lavitra vao tonga ny faran'ny taona. Kanefa dia zao, mandritry ny fotoana izay hamakivakiana ny taona vaovao, ekeo Jesosy Kristy hanateranao izay rehetra manavesatra anao. Jesosy Kristy mpanao fanatitra, Jesosy Kristy mpisorona be. Atoloro an Jesosy Kristy ny tenanao ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo. Atoloro ny tenanao, ataovy marina ny fanoloran-tenanao. Fanoloran-tena entina manompo an'Andriamanitra hamakivaky ny taona vaovao isika. Ampahatsivo ny soratra masintsika. Ekeo fa raha ekenao ny hanolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra, hanolotra ny tenanao ho fanatitra velona, hanompo an'Andriamanitra amin'ity taona ho diavintsika ity. Andriamanitra hanokatra ny lanitra mba hidina ny fitahiana sy ny fahasoavana ho anao. Izany no fanompompivavahana tsara lavitra
takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika mba hahafahantsika manao fanompompivavahana marina araka an' Jesosy Kristy ilay mpanalalana atsika. Ny fanompompivavahana ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no fanompompivavahana eken'Andriamanitra. Ka ny fanompompivavahana izay tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy eken'Andriamanitra izany fanompompivavahana izany. Ary zany no takiany tenin'Andriamanitra amintsika. Aoka tsy hivavaka foana isika ka horeraka amin'ny fivavahana kanefa tsy eken'Andriamanitra akory, tsy tody any amin'Andriamanitra akory satria fivavahana tsy araka ny Kristy. Fa ny takiany tenin'Andriamanitra amintsika dia ny hanaovantsika fanompompivavahana ankasitrahan'Andriamanitra, dia ny fanompompivavahana izay mitaky ny fanatonana an' Jesosy Kristy, izay manatona an' Jesosy Kristy ka manaiky ny an'olo-tena ho an' Jesosy Kristy ka manao fanompompivavahana ho azy eo amin'ny fiainana. Izany no ankasitrahan'Andriamanitra ny vavaka izay ataony. Eto mpamarana anary, ny afatra izay ampitaina amintsika dia izao: Jesosy Kristy mpisorona be eo ankavanan'Andriamanitra, mpialoha lalana antsika any amin'Andriamanitra izy. Eo ankavanan'Andriamanitra i Jesosy Kristy, manao fanompompivavahana manatrika an'Andriamanitra, santatry ny fiainantsika rahatra izay. Rehefa tonga any amin'Andriamanitra isika, hanao fanompompivavahana hanatrika an'Andriamanitra isika, hanatrika an' Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanompompivavahana izay ho tanterahantsika eo anatrehana. Noho izany, mazotoa miatrika fanompompivavahana, ataovy marina ny fivavahanao eo amin'Andriamanitra raha makivaky ity taona vaovao ity isika. Jesosy Kristy mpisorona be eo ankavanan'Andriamanitra, mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy nanolotra ny tenany, fanatitra, izy ihany koa no alitara, anaterantsika zay rehetra mety manavesatra antsika. Jesosy Kristy ihany koa ilay sorona, alitara, fanatitra, eny, izy no nitondra ny momba antsika rehetra. Ka raha ekenao ny hanolotra ny tenanao, hivavaka amin'ny Jesosy Kristy, ny tompo ilay Andriamanitra ray hankasitraka izany fivavahanao zany, ka ho tody soamantsara any amin'Andriamanitra ny vavaka izay atao, ary rehefa tody amin'Andriamanitra ray ny vavaka izay atao, ankasitrahan'Andriamanitra izany ka andraisana valiny avy amin'Andriamanitra. Engane ho amintsika izany teny izany, ka tsy hisaraka amin'ny Jesosy Kristy isika raha makivaky ity taona vaovao ity. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika riavana. Misaotranao izay Andriamanitra tompo sy mpamonjy anay io. Fa Andriamanitra miteny aminay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny afatra izay mpitondrainao ny mpanomponao izay avy amin'ny teninao Andriamanitra. Ambaranao taminay fa Jesosy Kristy mpisorona be eo ankavanan'Andriamanitra ka mpialoha lalana anay
aminao Andriamanitra. Izy ilay manatanteraka fanompom-pivavahana any an-danitra ho santatra izay ataonay rahatra izay. Ary ikenao Andriamanitra izany, ary mba hahafahanay mandroso hatrany amin'ny fanompom-pivavahana izay iarahanay manao aty amin'ny tranonao Andriamanitra, izay santatra izay ataonay rahatra izay ka hatrehinao Andriamanitra mivantana. Noho izany Andriamanitra, dia ataonay ho zava-dehibe araka izay ny fanatanterahana sy fanatrehana ny fanompom-pivavahana aty amin'ny tranonao Andriamanitra. Ary raha tsy narisarisa izahay tamin'ny taona izay nidiavinay, nilalovanay tamin'ny lasa iny, dia ankehitriny kosa izahay dia vonona anao vain-dondraharahany amin'izany famonjena fanompom-pivavahana aty amin'ny mpiangonana, satria izany no sitraka ao Andriamanitra ho fiarahanay manao miombona ka ampifaly anao Andriamanitra sady ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ambaranao taminay ihany koa Jesosy Kristy mpisorona be eo ankavanan'Andriamanitra ka mimpanelanelana anay aminao Andriamanitra. Amin'ny fanekena tsara lavitra izany, tsy misy ny mpanelanelana anay amin'Andriamanitra afa-tsy anao Jesosy Kristy, ilay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nampiavana anay amin'Andriamanitra. Noho izany ankehitriny dia ekenay sy ankatoavinay manomboko anio fa izy no mpanelanelana anay amin'Andriamanitra. Izy raha teo no lalana sy fahamarinana ary fiainana izay andehananay mankany amin'ny ray dia Andriamanitra izany. Tompo, ny fanahy masina ane no ampitoetranay mandrakarivo sy azonanay mba hanekenay sy hanatanteranay ny fanompom-pivavahana miaraka, anaovanay ho zava-dehibe ny amin'ny fiaraha-manatanteraka izany aty amin'ny tranonao Andriamanitra, sy hanekenay an'i Jesosy Kristy ary ankatoavanay azy manomboko anio fa izy ny mpanelanelana anay, mpanalalana anay aminao Andriamanitra. Tompo, apetraka am-pelantananao izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Malala aoka hitsangana isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekam-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana masina manerina izao tontolo izao, dia ny fanekam-pinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony atombotsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, naterika ny Maria Virgine, nijanony raha nanapoka Ponto-Pilato, niombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevy, nidina amin'ny tany fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-daniny, nipetrika eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any miavia ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombon'olona masina, ny famelan-kelo, ny fitsangana ny tena ny maty, ary fiainana mandrika izay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ny hira fahavalo amby efapolo sy roanjato
ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny faharoa no ataontsika dia androso ety anoloana ireo ray aman-dreny anolotra ny zanany handray ny sakramentany batisa. Malala rehetra ao amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavoan'ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Inoy ary ny teny soratra masina anorena ny fiangonana ny fanatanterahana izao sakramenta izao. Hoy Jesosy Kristy tompo, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra andidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ary ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no atao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary mangataka anareo zahay mba hamaly ireto fanontaniana ireto araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va mijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hatonga anareo fianarany reto zaza ireto amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va niana tanterahan'ny fiangonana amin'ireto zaza ireto ny fitezana araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekeny an Jesosy ho tompo sy mpamonjy mba azahoany hery handavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, ary ianao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Mangataka anareo ary zahay hitodika any amin'ny fiangonana ka hanamafy ny fanekenareo. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay no hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay nampitatra amin'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekeny Jesosy tompo mba ahazoany hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay nampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao
ary izay inay ny tao anazy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay antanterahana izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo. Matoky azy, hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo zao izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana Koriavana dia tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika. Aokary isika hiara hitsangana hivavaka. Andriamanitra raitsotoa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay, sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zahay raha io, manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahany eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana nay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Reto zaza tao batisa reto anie, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafino zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminy no ny asa ny fanainao masina, mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Falo misaotra anao zay Tompo, fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto, miombinainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao reto zaza ireto eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampiony ray aman-dreny mba azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao, mba ny fahasoavanao aneny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao anie ny tompontsika. Amen. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao anie ny tompontsika. Amen.
hoy ny teny fanomezatoky avy amin'ny tompo. Aza matahotra fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Koa mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika ka tezao reto zaza ireto ho an'Andriamanitra raitsika. Ny hira faharaiky amin'ny 370 no ataontsika dia hanatanteraka ny rakitry ny patisa izy. Fa enina amby 700 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa no ataontsika dia androso ety anoloana ny namantsika zay atokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Enina amby 700 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Malala rehetra ao amin'ny tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia fifaliana ho antsika anio handray ity olombonjena nampin'ny tompo isan'andro ny fiangonana ity isika. Vavolombelony fanekena sy miantso ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona amin'ny fahatsiarovana hanavao ndraiky ioa ny efa niantsona sy nandraisana antsika tsiraray avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana. Aoka ary sika mpiray ny fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ity avantsika ity mba ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina.
fa efa nampianarina ny fotom-pinoana kristianina araka ny soratra masina izy ary nahatanteraka ny fanekena tamin'ny batisa. Aokary sika hiara hitsangana hivavaka. Hivavaka isika. Ry iray mandrakizay io, misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitrakao mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoy ny fitiavana natonanao. Andriamanitra tsara sady matoky io, ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsaha ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, niezahinay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidiankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo, mba hianory ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy io. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany ho azy ane ary ho anao ray any an-danitra sy any fanahy masina ny dera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.